Miaraba tompoko androany sika de ndondray raha hiresaka ny vaovao izay araky ny mahazatra dia tsinona izany fa raha ampirenena izay mafana dia mafana tokoa amizao fotoana izao. Ny horesantsika androany dia mahakasika ny ambangivangony amin'ny hetsika izay ataon'ireo vondrony kandida izay manao asa fitakina hatrany mandraky tiny androany. Fa milohan'izay dia azadiny milaiky ny videotsika ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ne tonga watawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary vondrony kandida mo araka ny hitantsika dia fitambaran'ireo kandida maromaro izay manao fitakina eny an-dalambea amin'ny diabe ampilaminana hatrany izy ireo mandraky tiny androany. Ny tena angatahan'izy ireo mo efa fantatry ny be sy ny maro ihany ny mahakasika ny fanovana rafitra izay misy amin'izao. Nanao fanambarana mo tahina Razafinjoelina izay isan'ny kandida ho filoham-pirenena amin'ny taona ity. Nilaza izy tamin'izany nandritran'ny hetsika izay ataon'izy ireo nametraka fanontaniana maromaro ny tenany. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy talen-kabinetra tratra nanao kolikoly tany ampitan-dranomasina. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy volamena 73 kilo tratra tany ampitan-dranomasina. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy volamena nanjavona tao amin'ny kofra ana ministerana mine. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy nanala fanadinana baccalauréat nampiasa labozy. Tsy misy matahotra fifidianana eto. Tsy mbola nisy mpitondra tahaka izao tao anatin'ny 80 taona. Aza matahotra fa ny marina dia afaka hahatongavantsika any amin'ny tanjona ho izy hatrany. Mbola ao anatin'ny tohiny tolona hatrany izay tolona ataon'ireo collectif de candidats amin'izao fotoana izao ireo collectif de candidats dia any amin'ny Collégium Antsunjumbea ary manomboka tonga ireo olo-pirenena ary efa mandeha ihany koa ny fanentanana maro samihafa eo ampiandrasana ny fahatongavan'ireo vondrony kandida. Antsunjumbea mo araky ny fantatsika dia toerana fanaovana fampisehoana goavana ihany ary tena lehibe iny toerana iny any amin'ny faritra ny Tananarivo any no misy azy izay toerana afaka mahazaka olona amanarivony maromaro. Na dia mbola tsy tonga aza ireo vondrony kandida hatriny maraina dia efa tazana sahady fa vory lanina ireo vahoaka eo ampiandrasana ireo vondrony kandida ho tonga any Antsunjumbea izay. Vory lanina mo ny vahoaka satria araky ny kabary izay hindrahindrain'ireo vondrony kandida hatrany ny fitakina dia noho ny fitiavan-tanindrazana sy ny finiavana hampandroso ny vahoaka malagasy sy ny taranaka mampara. Ka mety ho zay antony zay no mahatonga ny vahoaka vory lanina ary mihamtombo isan'andro ny vahoaka mpanaradia azy ireo. Efa matetiky heny foana manko ny hoe fitiavan-tanindrazana no mahatonga an'izao, fitiavana hampandroso no mahatonga an'izao. Nefa efa maromaro ihany mitondra ny fandimby teo zay fa toa ny teo ihany no verimberina ary toa tsy misy fiovahana mihitsiny fa zay tonga eo amin'ny toerana dia zara raha mameno pôsy fotsiny de mandeha. Ny eto amintsika Madagasikara manko raha ny fijeriko azy dia ny manan-karena dia miha manan-karena hatrany fa ny mahantra sy fadiranovana dia miha mahantra hatrany. Tsy mba misy zany hoe classe moyenne zany na anao manan-karena bea na anao tonga de fadiranovana avy hatrany. Ka ny fanontaniana mipetraka ara dia ny hoe mety ho antonina ara ny mahatonga an'izay tsy fisiny classe moyenne izay eto Madagasikara fa na anao manan-karena bea na anao tonga de fadiranovana avy hatrany. Ka noho izay antony zay no mahatonga ahy mametraka an'ity fanontaniana ty hoe tena fitiavan'ny tandrazana tokoa ve ny mahatonga ireo kandida izay maro be niara nirotsaka ary niara nanao izao fangatahana izay ataon'izy ireo izao sa noho ny fitiavan-tseza. Raha tena fitiavan-tandrazana tokoa manko izao antony anaovan'ireo vondrony kandida izao fangatahan'izy ireo izao dia ekeko arariny sitsiny zany satria masina tokoa ny tanindrazana ary tsy misy olona tsy tian'izay tanindrazana zay raha tena izay tokoa ny fangatahan'izy ireo. Fa ny mampalahelo ny zavatra mateti-pitranga dia izao ny vahoaka madinika to lasa fitaovana foana ny hakana fahefana sy hatongavana eo amin'ny fitondrana. Fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana kandida iray dia lasa ny vahoaka madinika no mijinja ny vokany ary ny vahoaka madinika hatrany no mihinany tsy fihinany amin'izay afitsoko ireo mpitondra izay efa hitantsika ny fandimby teo hatramin'izay ka hatramin'izao. Fitiavan-tanindrazana manko ny resaka eto. Raha iresaka fitiavan-tanindrazana isika dia tsy tokony ho resiny Komoro sy ireo nosy manodidina azy mihitsy ny Madagasikara raha mijery ny harena eto Madagasikara. Madagasikara izany dia tena toerana complet sady mamokatra na resaka voly vary io na resaka voly inona io tena hoe manan-karena zany Madagasikara zany. Ary ny harena ankibony tany koa de tena manana maro isika eto Madagasikara. Ny harena an-dranomasina dia tena hoe ny mahagaga nefany i Komoro izay sady tsy manana an'izany rehetra izany nefa mbola mandroso lavitra noho isika eto Madagasikara ary mbola manana vola ambony lanja noho ny volantsika eto Madagasikara. Ka izany no mahatonga ny fanontaniana izay mipetraka hoe tena fitiavan-tanindrazana tokoa ve no mahatonga ireo kandida izay manao fitakina isan'andro sa fitiavan-tseza sy fitiavana hameno pôsy. Zay zany ny fanontaniana tiako apetraka. Ndao ara ho lazaiko amintsika ny tena tantarany Madagasikara. Madagasikara firenenako, Madagasikara tanindrazako.
Fa ny mampalahelo ahy de izao. Madagasikara manan-karena fa ny vahoaka ao aminy dia fady ranovana daholy. Ary ny mahantra dia miha mahantra trany fa ireo mpanan-karena dia miha manana ihany. Madagasikara tany razany gasy fa ny manjakazaka eto Madagasikara nefa dia nisy nosikarana ireo no mijinja sy mitrongy ny vokatra rehetra izay eto Madagasikara, surtout ny harenan-kibony tany sy ny hazan-dranomasina sy ny tariny. Zany hoe Madagasikara zany sy ny vahoaka malagasy ao aminy ohatrany hoe olona napetraka fotsiny eto fa ny mpiavy no mijinja ny vokatra zavatra rehetra izay misy eto Madagasikara. Ary mbola i frantsay ihany no mibaiko ny Madagasikara mandraky tiany androany. De hoy iaho hoe ovinara ity nosy malalantsika ty mba tena hoe haleo tena tanteraka mba tsy hiankin-doha amin'ny hafa ary mba hijinja sy higoka izany vokatry ny harenany zany ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Maro ireo taranaka mampara sy ireo ray aman-dreny zoky be teo alohany no tsy mahafantatra izany hoe Madagasikara sy ny tantarany izany. Maro ny tsy mahafantatra hoe avy taiza isika Madagasikara ary aiza isika amizao ary ho aiza ity Madagasikara antsika ity. Raha izay zavatra telo zay no tsy fantatra dia sarosarotra ny ampandroso an'ity nosy malalantsika ity satria na ny andohanao raha tsy fantatrao sy ny position misy anao amizao aiza moa ny ahaizanao handroso na miverina. Mandroso sa miverina ny Madagasikara zay aloha de tsy fantako fa iarahantsika mamaly ao anatin'ny commentaire ao mba jerevo sy fakafakao ihany ny laharana izay nisy atsika hatrany am-piandohana mandraky tiny androany de ataovy ny analyse de alefaso anaty commentaire ny aviny tsirairay. Ajanoko atreo aloha ny amin'iny fa ny amaranako azy dia ny vaovao zay nisongadina tao ny pejiny Radio Mangarahara ny nahitavako azy dia nilaza moa ny pejiny Radio Mangarahara fa samba ny teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny hanana filoha roa efa nampoizina dia ny meloha ny zava-misy ankehitriny ho izy hatrany. Notendreny fitsarana avy momba lalampanorenana na IHCC omaly 27 Oktobra ho filohan'ny mpisolo-toerana eto Madagasikara ny filohan'ny Antenimierandoholda General Ravalomanana Richard. Izany didy izany anefa dia tsy manaisitra ny lehiben'ny gouvernement Tantsaigny Christian tsy ho filoham-panjakana. Araka izany dia manana filoha roa isika ankehitriny satria ny gouvernement no miandraikitra manontolo ny fanaovana sonia amin'ny didim-panjakana rehetra tokony ho siniavin'ny filohan'ny Republika. Ny General Ravalomanana Richard kosa no filoha miantoka sy miandraikitra ny fifehezana ny firenena sy ny filaminana izany. Tranga tsy mbola nisy teto amin'ny tany sy ny firenena izany fananana filoha roa izany. Ka izay arany tena nahagaga sy nampandeha resaka ny be sy ny maro nandritra ity fanapahan-kevitry ny HCC ity izay. Ajanoko atreo aloha ny mahakasika n'ity video iray ity dia manasantsika trany hanao commentaire ao ambanin'ity video ity samia milaza ny aviany mba hahafahantsika mandravona ireny hevitra anareo ireny anaovantsika video manaraka indray. Manasa anao hatrany ilike an'ity video ity ary manasa anao ihany koa hiabone amin'ny chaîne natsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesisi tonga gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa. Haiko maromaro tanagna tsara moniny tany fa raiky zay salama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao tompitany fa gasikara mefa sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy ty nosinay zagnahare omimpitondra hindry sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae. Akupa huni tananao fa zamitanudrika toy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy ty fihavanagna na tsy monandrefagna varatra antsignianagna ivontany ajoby malandy malama nangita atsika jiaby nafohina lava mahantra mpanambola atsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina ampitandranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae.
gasikara tanindrazane malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara ambandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadago zao zanakadago zao fiera fa zanakadago zao zanakadago tsy mivakirano iae zanakadago zao zanakadago zao fiera fa zanakadago zao zanakadago tsy mivakirano iae